filomarika Ravalomanana amboarina indray lalana eto Madagasikara. Commune Mandrosoa Andramasina miandrandra ny fiverenana ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. CSS sampana Antananarivo miroso amin'ny fitokonana lavareny. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana trano sy no iarabakanao no sady hitsidiako ny tokantranao amin'ity ariva ity tonga soa ianao atao anatin'ny famparalam-bavao ny fahitalavitry ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Araka narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nitsidika sy nitafa tamin'ny mpikatroky ny antokotiko Madagasikara sy ny mponina tao amin'ny distrika Andramasina ny filomarika Ravalomanana tamin'ity androany ity tsy ampatanteraka nandritra izany fa tena mila azy ny vahoaka malagasy ary mahatsiaro ny zava-bitany teto amin'ny firenena isan'izany ohatra ny lafiny fanamboaran-dalana. Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Distrika tsy lavitra Antananarivo Atsimondrano no misy ny distrika Andramasina saingy olana be ho an'ny mponina any an-toerana ny faratsiny ny lalana. Tamin'ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana no nanamboarana farany ity lalana ity. Izao anefa no fahampotehany ankehitriny. Kasi mba lalana namboarin'ny presidenta tiko efa iny simbino lalana namboarina satria fa simbino. Ahoana tena ratsy fa miaraka anao e. Tena ratsy mamboatra anazy. Maina ry izy io fa raha avy ny orana sahirana. Dia ratsy ara no iny. Io mbola afaka ny Mazda sy ny Sprinter tonga eto fa makany efa sarosarotra makany. Sady anao zao fanantenan'ny vahoaka aloha raha ny aty ambanivohitra. Tena tsy raha ny ay nandroso no zavatra misy tena tsy mandroso e. Mba miezaky ny androso ihany fa tsy afaka. Miezaky ny androso ihany fa tsy afaka. Fandripalemana ao anatin'izany aty tsy momba fandripalemana rehetra. Fiainana rehetrarehetra zany tena potika. Filomarika Ravalomanana izay rehetra alehany feny vahoaka te hiresaka sy tafa aminy. Vahoaka maro tahaka izao no nitsena azy tao Alarbivatosola androany ao anatin'ny distrika Andramasina. Ny tsapa dia mila ray aman-dreny tena vonina iay azy ny vahoaka malagasy. Mahay mitsinjo ny tena fiainam-bahoaka, mahafantatra ny tena zavatra iaina ny maro anisa eto amin'ny firenena. Ho amboarina indray ny lalana eto Madagasikara hoy ny filomarika Ravalomanana. Tsy afaka ny androso mihitsy ity Alarbivatosola sy Amboniadana sy Andramasina ity raha tsy vita ny lalana. Ninina zany ihany atokantsika hoe amboary ny lalana fa tena mampiteny ny tsy vola miteny le lalana marina fa anisan'ny priorité de priorité io lalana reo io. Raha be indrindra ny andro anaovana an'io raha be indrindra io zay en folo andro dia vita. Raha ela indrindra lalana Antananarivo ny kilomètre vitatsika fa raha io lalana lalan-tany asina vato vita tsara misosa tatinga zay telo taona sa fito taona mbola tsaratsara izy fity tena noso ty fa dia za samy manome tokanareo fa vitatsika io lalana io tsisy dikany. Raha ali zao misy tanàna tsara be ohatran'ny cité kely mihitsy fa le lalana makao marina raha tompony raha midininy rano fa na 4 taona ara na 15 taona ara tsy androso ohatrany any Frantsa any mihitsy na ty raha ohatran'iny ny foana ny lalana fa io zany priorité ho a lalana aloha ary tsy eto ihany ane fa tsy ela koa zay zay nandeha tany Anjorobe tany Soavidina Mandridrano tsy hitako zay lalana mbo avitany tsy hitako ninona fahaizana momboly ninona masom-bolo menanareo rehefa ratsy lalana tsy hita ndraiky izy nanana an'le vokatra rehefa aveo tena nahita mihitsy azy hoe natambary fa vokatra le vary zany mahalala tsara ny fandehan'ny tantsara re olona tsara be mivokatra dia io zao dia tonga ty ndray le mpijiriky reny mpijiriky filazana azy dia tonga dia vidiny mora be satria ratsy ny lalana. Zay tena hitako fahavoazana aty Andramasina aty Vatsola aty. Fa isan'ny nampihetsi-po ny nahita ireto ray aman-dreny ireto nanatona tsy ampiambahambana ny filomarika Ravalomanana nandrindra ity fotoana ity. Tena milanao ny firenena président Ravalomanana hoy ny nambaran'izy ireo. Mba ataovy tsara ny lalana dia mba soritrasa tsara malagasy fa tena kristy akizay mahitsy zao hoe fiainana dia aminay ambanivohitra.
Tamo président mbarina ho lalana dia asondra ny asa tana malagasy fa crise de ty ambanivohitra zay ny atahita amin'ny bebe tsodrano natolotra ireto ray aman-dreny ireto ho an'ny filoha Marc Ravalomanana koa anisy ny fanomezana manokana avy aminy ho an'ny ray aman-dreny ny malagasy ity. Ko anao la nikeko sy mifoko sarobidy no andraisako an'ity a mba tsy ho veritra tadidy fa naody vovoka izarako ny manofo ny tiavanareo avolamena tsomba mifo sy afenitra aminao ho ny fahatsomatony dia ny eto ampandraisana nahandrosona itony fa izaho aneraky izy boribory tokaneky ka ho averinao ve fa tsy anambary veky nefa tsy baboka ao akorinao resy tsy miady a fa ny didin-dranena ony dia miezaka mitady fa izao mitoko sarobidy mba ho azoko mena mahareta trano farany e araka ny fahendrena Marc Ravalomanana zao tantaraiko zao tsy efa manahoana ireo marotoanao fa ny tena fanoriako atiny andro tsy vaisany e niatafita tsaranao taratry ny paradisa nefa tsy niady anamam-bola na ny zavatry ny tany na ny endritra nabika no tetehako amin'izany fa ianao le tsara toetra no everitra ho arena loatra toy vatosoasomboanga fin de fin moa ny fotoanan'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity ny azo avetrany ny commune Mandrosoa avetrany moa ity filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara ity rehefa avy tao amin'ny commune Analarby Vatsoa afaliana hatrany no nandraisan'ireo mponina tany antoerana azy njavandray mahefa sy manora andray malala. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao no nandraisan'ny mponina tao amin'ny commune Mandrosoa district Andramasina ny filoha Marc Ravalomanana afaliana tsy ompitratra no tazana teny amin'ny endriko reto vahoaka ireto raha nahita ity filoha teo aloha na vita be teto amin'ny firenena ity. Anisan'ireo commune nahita tombontsoa sy niroborobo ny commune Mandrosoa tamin'ny fitondrany ny filoha Marc Ravalomanana. Amin'ny maray aman-dreniny malagasy azy dia nanampy hatrany vahoaka malagasy ny tenany. Tsy diso anjara tamin'izany ireo tantsaha ao amin'ity commune Mandrosoa ity. Raha tsy lalana ireo ankizy ireo koa tsisy miakanjo zereo tsara fa ankizy ohatranareo le ankizy taloha dana ny dadakanjo daholy dia nazo kitsy kolera daholy nareo nefa jereo marina zany zao izao nitakary hoe tamin'ny andro ny dada mividy ohatro io lalana io tena me vokatra tatiny me masom-boly teto koa ay dia nanetsy izy tamin'ity namokatra ay dia amindreny ngalana masom-boly angatao ndray amin'ny heritona mbola mila masom-boly. Nisy olo tena ny vahoaka tamin'ny fisaorana ny filoha Marc Ravalomanana ny ben'ny tanàna. Nambarany fa tsara ny vokatra azo tamin'ny masom-boly avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana io. Dia nisy tokantrano tokoa teto tsy nanetsa mihitsy satria dia maina be daholo ny tambariny tamin'ilay taona maina iny dia isaorana be dabe anao nanolotra n'ilay masom-boly fa dia zaraina araka an'izay nisy ilay izy nety tamin'ity zany tsara ny vokatra tamin'ity taon'ity fa babetsaka ny orana. Dia mbola sahirakirana mifototra amin'ny fambolena sy fiompiana ny ankabeazana ary izay tsy hafozan'ireo olon'ireo anao. Dia faly tena faly fa hoe tonga anao eto ihany dia faly koa reto vahoaka eto mandray anao Fitondrana mitsinjo vahoaka, fitondrana nahatsapa ny fahoriam-bahoaka. Io no azo amehezana ny fitondrana Marc Ravalomanana. Mangetaheta sy tena mahatsiaro izany ny vahoaka maro an'isa ankehitriny ary voakasika manokana amin'izany ny tantsaha malagasy. Fa ho fanomanana ny fameloma maso ny Antokotika Madagasikara na ny Antokotima ao anatin'ny district Antsirabe voalohany dia ny fanadiovana faobe no tanterahana tao anatin'ny kianjan'ny Magro Avaratsena tao Antsirabe Ratsaivina dia sabotsy ho avy zao no anatanterahana ny fameloma maso ny Antokotima ao Antsirabe nanao ny angom-baovao rehetra momba izay ny namana mpanao gazety Mamy Andrianjavosolo MPS Antsirabe. Fanehona Fraisakina, fanehona fiaramientana zany mitazana teto amin'ny kianjan'ny Magro Avaratsena
ny talata tolakandro lasa teo nandritra ny etsika fanadiovana ity kianja ity izay andraisana ny etsika redynamisation ho an'ny antokotika Madagasikara atao anatin'ny district Antsirabe voalohany ny anda ny ambavy ny tanora ny lehibe dia samy nandray anjara nitondra fitaovana nanao izay fanadiovana izay avokoa manana ny fanrisika mahatonga azy ireo andray anjara tsy miterena tsony vozona na tsony karamaina anao zao etsika fanadiovana zao ireto olona maro de maro tonga nanao ny fanadiovana ireto mahafinaritra tonga daholo ny olona eo le fikarakarana an'le etsika amin'ny sabotsy dia ihany koa no firazankenatsika tima rehetrarehetra dia indrindrandrindra moa ny fitiavan-tanindrazana dia amerona le efa nisy teo atry zay fa nezany olona mifitehana tsy mety zao nefa mila mihetsika ny tanora ohatratsika zao resaka fahazondalana nao nietsika amin'ny sabotsy ho avy zao kosa dia nanambara nisy olo mavamboaka Antsirabe voalohany Andriamatoa Jean-François Michel fa dia tsy tokony isy ny amizana tsindrinila amin'ny fahazondalana anao izay etsika amin'ny sabotsy ho avy zao izay satria efa maro indrindra ny tokony avitondrana nefa manao izay famoriam-bahoaka sy ny etsiky ny antoko na etsika politika ny anivony faritra izay za moa efa mitena efa nananatra andro zareo hoe alao mba tsy avy any aminareo fa nafitohinana aleo koa tsy zanakalafa fa rehefa omena ny rehetrarehetra dia sameo fahalalahana satria samy efa mitety faritra daholo indrindrandrindra fa mivolom-boasary ka manino izy mena manino ntsika tsy mena tanindrazany ny raha manana ty fangahandro zareo rery samy manana itokolo daholo fampianatra manodidina ny 790 teny amin'ny CEG Ambotavo sy lycée Andranaotra no sitraka fanampiana avy amin'ny solombavambahoaka lany tany anarany antokotiko Madagasikara Alain Ratsimbazafy tamin'ity androany ity fampianarana mikolokolo ny nify sy ny ativava no natao teny amin'ny CEG Ambotavo ary fizarana boky kosa ny tena nivon'ny lycée Andranaotra tanjony etsika ny anamrana ny fiatrehan'ny mpianatra ny fianarany onjalalaina ranavy si Mathieu Prince mitoetra ny fanampiana ireo mpianatra eny amin'ny distrika Tsimdrano ataony solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara eny an-toerana Alain Ratsimbazafy ho an'ny androany dia mpianatra ao amin'ny CEG Ambotavo sy lycée Andranaotra no nisitraka izay fanampiana izay fampianarana fikolokoloana nify sy ny ativava no natao teny amin'ny CEG Ambotavo ka mpianatra misy 500 no nisitraka izany ankoatr'izay dia nisy amin'ireo mpianatra ihany koa no isitraka maimaim-poana amin'ny fitsaboana nify sy ny ativava avy amin'ny solombavambahoaka ny mpianatra tomady no afaka mandrato ny fianarana ka izany no anisany nahatonga azy anao izao etsika izao fa mpianatra miisa 700 teny amin'ny lycée Andranaotra ihany koa no nisitraka boky fampianarana avy amin'ity solombavambahoaka ity ahitana ny taranja rehetra ampianarana ny an-tsekoly ireto boky fanomezana ireto izay anampy betsaka ny mpianatra amin'ny fiatrehana ny fianarany araka ny fampanantenan'ny député Alain Ratsimbazafy dia tonga teto amin'ity toerana ity zay nanolotra ny boky tato anatin'izao lycée eto Andranaotra zao eo ihany koa ny tany Ambavatokana zay etsika ho amin'ny ativava ny ankizy tomady no afaka mianatra faharoa dia teto amin'ny nanivon'ny lycée teto Andranaotra zay nanomezana ireo boky zay ampitaina sy anitarana ny ambanday ny fampianaran'ny ankizy tsy hijanonatra moa ny fanampiana ireo mpianatra ataony solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy eny amin'ny distrika nalany azy fa mbola itoy izany ho fanampiana azy ireny ny mpianatra mahay ho izy no avy ny firenena antony nandrisika azy hanampy azy ireo tsy tapitra teto zany fa mbola misy ezaka maro be zay iarany amin'ireo mpiara-miombinantoka amin'ny sehatry ny fampianarana satria araka ny tenen'ny ombenimbendy hoe ao anatin'ny ankizy olombanina no ahitana firenena vanona ihany koa dia izay no mahatonga anazy miezaka mandrakariva manantanteraka zay resaka ny fampianarana zay mifampiankina tanteraka ny fahasalamana sy ny fampianarana ka tsy tokony atao ambany zavatra ny fitsonjovana fahasalaman'ny mpianatra indrindra fandresaka ny sy ativava aretina ny sampahazo ny mpianatra amin'izao vaninandro ririny izao raha teo ny arety nify ka mila tohana sy fikarakarana izy ireny fa ankoatr'izay dia fitaovana manan-danja amin'ny resaka fampianarana boky ho fanampiana ny mpanabe sy ny mpianatra hiatrika ny fianarany no nandrisika ny solombavambahoaka anao ity etsika fizarana boky ity teboka maro no nivohitra atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity atao anatin'ity fanadidina manaraka ity no itondrany Jessica Miray sy tahiriny aina aminao ny fintiny izany
Ny resaka mikasika ny fandraharana no tena mbana tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho any androany. Indrindra ny mikasika ny vola tsy ara-dalàna mivezivezy eto Madagasikara na ilay antsoina ihany koa hoe flux financier illicite. Ny malagasy hatrany no mibabany tsy fahaiza mitantana toy izao hoy ny fanamafisany solomavambahoaka. Ty misy tsetsatetsa tsy haritra kely. Tonga eto indray ny hiraky ny FMI amin'izao fotoana izao, hiraka faharoa raha tsy diso dia banque mondiale reo moa zany nametraka koa fomba fandrefesana sy tondro ahafahana mandrefy hatraiza no ahafahana milaza sy manambara fa tena mahantra fadiranovana ny olona ao amina firenena anankiray. Tany amin'ny taona 7 tany dia nametraka ry zareo hoe $2.7 farafahakeliny isan'andro no tokony ho raisin'ny olona anankiray isan'andro. Zany zany zao vola manodidina ny any amin'ny 907 anoany ariary anoany. 700 malagasy nefa mbola mihoatra rio tamin'le $2.7 no resahako eto no tondro fetra farany ambany napetraka ny banky iraisam-pirenena izany dia tsy fantatritsony zany aiza hoaiza le misy. Anisan'ny sehatra potika tanteraka ihany koa tato anatiny ity fitondrana ity ny sehatra ny fampianarana. Marary ity sehatra ity tsy ny fampianarana ambony ihany fa misedra olana toy izany ihany koa ny fanabeazana fototra. Tsony zany zay marina amin'le resaka abaka ny resaka fianaran'ny tanora sy ny ankizy tadiditsika fa tamin'ny andron'ny président Ravalomanana disan'le hoe école pour tous dia nomena fitaovana ny ankizy kitapo nomena sakafo tena vitrika nazoto ary tena nanaovan'ny firenena mikambana fanamariana manokana mihitsy ny fitondrany filoha Ravalomanana tamin'izany ary dia tena nanaitra ny Union Européenne sy ny Banque mondiale sy ny partenaire rehetrarehetra hoe angana be fandrosoany ty Madagasikara ty raha ohatran'izao ny taux de scolarisation mitranga any Madagasikara fa afaka fotoana foy ty dia hivoatra be. Ankoatr'izay no resahan'ny fandarana ihany koa ny mikasika ny orinasa Jirama ny fahatapahana lavareniny sy Hollande tatoato izay tsy njiro fa hatramin'ny rano ihany koa anisan'ny orinasa potika tanteraka ihany koa moa ity orinasa mpanjakana ity. Fa tsy vita omaly fantoy androany ny fanedatiana any mbola rajona tena amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly ampiasan'ny faditseranana 30 no natsona ho adiadiana mpiandraikitra ambony sy inspekteur ny faditseranana roa hafa no voapanga miaraka amin'ny mbola rajona. Ny tenany izay nampangaina ho nanao kolikoly sy napiditra entana ntsokosoko atao amin'ny faditseranana ary fandosirana etra-panjakana tsy aivina fa efa voatazona vonjamaika tena amin'ny fonjabe ny tsy hafa ity mpandrara ity nanomboka tamin'ny taona 2024 ary nafindra vonjamaika tena amin'ny fonja nimery tsy atosika no ny antony ara-pahasalamana voaroa volana lasa izay. Vaovao ny fampianarana ambony nanantanteraka fivirimby androany ny CSS sampana Antananarivo ka tapaka nandritra izany fivirimby izany fa dia iroso amin'ny fitokonana lavareny izy ireo. Antony ny tsy mbola nahitana vahaolana mahakasika ilay lalàna mifeny fizakantena ny université izay mampifandrivotra ny CSS sy ny HEC. Mbola mitoeraka izany ny université sy ny foibe mpikarohana nasionaly maty ataon'izy ireo. Onjalalaina ranavy manana Mathieu Prince. Taorian'ny fahataperany feptaona nanaovan'ny CSS sampana Antananarivo ny fitokonana fanairany dia iroso amin'ny fitokonana lavareny manomboka izao izy ireo. Antony tsy mbola nahitana vahaolana mahakasika ilay lalàna 2024 tsipika 2020 momba ny fizakantena ny université izay mampifandrivotra ny CSS sy ny HEC. Ankoatr'izay dia mitakiny hanomezana ny poste budgétaire ho andreo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mahafeno ny fepetra rehetra ilaina amin'ny sehatra ny fampianarana ambony ihany koa ny CSS sampana Antananarivo. Nanamafy moa ny avy amin'ny CSS fa efa nisy ny fanatsarana ireo teboka nasian'ny HEC fanamariana ka miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny HEC izany sisa ny mety farana ny fitokonana ataon'ny CSS na tsy. Raha tsy aivina efa naharitra iray volana izay no nanatanteraka université sy foibe mpikarohana nasionaly maty ny avy eo anivon'ny CSS. Ny CSS sampana Antananarivo dia nandray fanapahan-kevitra fa manamafy ny fitokonana tsy ankijanona mandrapy isian'ny fanomezan-toky sy ny valany mahafapo
amin'izay fahazahoana antoka fa hoekena ny tolo-dalàna mikasika ny fizakan tena n'ireo université ny toeram-pampianarana ambony sy ny foibem-pikarohana nasionaly miroso amin'ny fitokonana lava reny ny CC Sampanantananarivo manomboka izao efa tapitra tamin'ny afakomaly hariva ny fitokonana fanairana dia izay ny mahatonga azy hanampy an'izay fitakina izay ilay ny CC Sampanantananarivo ny fisitrahana an'ireo poste budgétaire raiky amin'ny 7,500 izay efa tinapaky ny fitondram-panjakana fa handraisana mpampianatra pikaroka tena mampianatra tokoa fa tsy hoe korya ireo zay alefa fotsiny avy any ambony. Vonina amin'ny firisona ny famahana olana ny avy eo anivon'ny CSS saingy kosa miankina amin'ny fanapa-kevitry ny ACC izany. Mamenatra hoy ny filohan'ny CSS Antananarivo ny fisian'ny fitokonana matetika ny anivon'ny anjerimantolo ka tokony hijereny tompona andraikitra vahaolana aingana izany. Vonina tanteraka ny CSS saika manerana ny nosy ny amin'ny ivoahana amin'izao olan'izao satria mahita izahay fa tsy mendrika ny université eto Madagasikara ny ahitana karazana fitokonana raha tsy avy any amin'ny mpianatra dia eo amin'ny PAT, raha tsy avy amin'ireo ankolafiro reo dia avy amin'ny mpampianatra. Vahaolana maharitra sy mafaoka be no entiny autonomie des universités et d'établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche scientifique io raha toka lanin'ny ACC. Tafiditra ao anatin'ny fizakantena ny université takin'ny CSS moa ny fizakantena ara-pitantanandrara, ny fizakantena ara-scientifique, ary akademika ary eo amin'ny fikarohana fa eo ihany koa ny fizakantena ara-bola. Lafomba voan'ny sosialy dia tsy misy izay tsy mitaraina ny vokatra tsy ny fahasaranana sy ireo olana ara-tsosialy isan-karazany ireo vahoaka manerana any Madagasikara. Anisany mijinja sy miaina ao anatin'izany ny mponina ao anatin'ny distrika ny Manjakandriana hita misongadina avy hatrany any anatin'ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy fisina sy tsy fampina izay. Mialy raronombana Andry Rakotomalala. Ny vahoaka malagasy hatrany no mizaka ny tseran'ny ainy manoloana ny fitiavan-tena sy ny tsy fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana eto amin'ny firenena. Raha efa tsy lazaina intsony ny fidangan'ny vidim-piainana izay anisan'ny olana irasan'ny mponina manerana ny nosy. Manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny alabotry any amin'ny distrika ny Manjakandriana iny. Saika isan'andro no andrenesana alabotry any an-toerana araka ny fitantarana ireo mponina. Ny tsy fisinasa no mantony goavana mampirongatra izany ary saika ireo tanora avokoa no mirona amin'ity asa ratsy ity. Ankoatra izay, olana goavana sedrain'ireo mponina ihany koa ny faharatsin-dalana miopampana ao amin'ity distrika ity izay sakana voalohany tsy ahafahana mampiakatra ireo vokatra eto andrenivohitra. Ny fandriam-pahalemana dia alabotry ny olona zany tsy ampy sakafo satria tsy misy ny karama, tsy misy ny vola. Ny lalana zany dia tena mampijaly be mihitsy. Zay zany eo sambaina mankety Manjakandriana ary dia efa mandany taona betsaka eo anivon'ny izay fampanantenan'ny fanjakana ihany koa zany dia tena tsy mba misy mihitsy ny fanampiana tamin'ireny resaka ohatra hoe cyclone reny tamin'ny resaka tsy fahasalamany reny zany dia tena tsy mba nisy zany hoe fanampiana zany tety. Ny fandriam-pahalemana aloha dia tena mahisarisy ary tena manao dia manao mihitsy zany ny ohatrany hoe famakiana trano ohatrany hoe fisokona akoho reny be dia be zany le zatovo zany mahavita fianarana dia ohatran'ny tagitagita fotsiny zany fa tsy siasa dia raha vitsy zany manao foana ohatrany hoe manao dalo dia ny fiainana tena midangana ny vidim-piainana zay Manjakandriana na vidim-baty vidina resaka hoe pempenina rehetra zany. Tahaka ny malagasy rehetra miandratra ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana izay zavatra mbola tsy nisy mihitsy ireo mponina ao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Vahaolana voalohany andrasan'izy ireo ny famoronana asa ho an'ny tanora ahafahana manala ireto farany ao anatin'ny fahazaran-dratsy. Eo ihany koa ny fifehezana ny vidim-piainana sy ny fanamboaran-dalana izay fototra voalohany mampiroborobo ny toe-karena. Ny vahaolana zao dia tokony hosokafa ny orinasa mikantona dia ao koa ny lalana zany tena hina mihitsy mba hisy fanamboarana zany
tena irina zany a dia mbo anatanteraka any koa zany ny fanjakana hoe reny fampanantenana tamin'ny fifidianany reny a propagande reny tokony ho tanterahany dia vaolana zany tokony mbo hoe omena asa zany le kiziavana vita fianarany dia mbo apitipitina zany le vidipenina fa tetena midangana tena midangana ny fa vidipenina amizao iny ataorana hoe gamba ny afarany dia hoe raikitra mihitsy zany le hoe ady hatrany satria mafimafy le fiainana. Anisan'ireo tsy mba nahazo fanampiana tosika avy amin'ny fanjakana ny pon'ny distrika ny Manjakandriana. Nahitsy izy ireo raha nilaza fa noho ity distrika ity manohana ary miandrara ny fiverenan'ny filomarika Ravalomanana hatramin'izay eo amin'ny fitondrana no anton'izany. Raha tena mpitarika sy ray aman-dren'ny malagasy tsy ankanavaka tokoa nefa ny filoham-pirenena, tokony tsy manisy tombo sy ala eo amin'ny samy malagasy fa tokony andrainy andraikiny indrindra fa amin'ny famahana ny olana izay tena mampikaikaika ny vahoaka dia ny resaka fidangan'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fisiana asa sy ny maro hafa. Vaovao avy any Talata Vonondry, anisany sehatrasa mampiavaka sy mampalaza ny commune Ambanivohitra Talata Vonondry ny fanamboarana koba sy ireny sosisy ireny. Sakana tsy ahafahan'izy ireo mampiroborobo ity sehatra ity anefa ny vidangany akora fampiasa amin'ireo vokatra ireo araka ity fanadihadiana nataony Mialy Rarombana sy Andry Rakotomalala ity. Vao miresaka hoe commune Ambanivohitra Talatan'ny Volonondry dia tonga tsain'ny rehetra avy hatrany hoe koba sy sosisy. Maro amin'ireo malagasy no mividy ireo vokatra mampalaza ity tanàna ity rehefa mandalo eny an-toerana, saingy tsy mahalala loatra ny olana sedrain'ireo mpivarotra sy ireo mpiantoka. Olana goavana sedrain'ireo mpamokatra sy ireo mpivarotra ny vidangan'ny akora ampiasain'izy ireo dia ny siramamy sy ny voanjo izany ho an'ny koba ary ny ovy sy ny menaka ho an'ny sosisy. Voatery miditra faty-antoka reto farany hitazomana ireo mpividy sy ahazoana vola hiatrehana ny fandaniana sy ny fiainana amin'ny andavanandro. Maherin'ny 700 eo moa no isan'ireo mpisehatra eo amin'ity fitadiavana ity. Ankoatra ny fidangan'ny vidin'entana, olana ho an'izy ireo ihany koa ny tsy fisiana parking ahafahan'ireo mpanjifa sy vahiny mijanona rehefa tonga eny an-toerana. Ny olana sedrainay amin'ny resaka fivarotana koba sosisy eto Talata sao ohatra dia parking zao maro ny vahiny te hijanona hividy eto aminay ohatra hoe mpandevina na mpitsangatsangana dia le parking anay tsisy. Eo amin'ny vidin'entana indray zao ny siramamy no tena tsy zaka ny vidiny. Fa io zany tena miasa aminay isan'andro dia voanjo. Dia na zao 50 kilo anankienina ny eo anatin'ny herinandro dia raha misy commande mbola mihoatra an'izay. Siramamy zany 900 dia lasa 730. Ny tombarotra anay no mihena satria le olona mividiny ihany iny 10 000 dia ohatran'iny foana fa tsy mety izy hoe lafo ny entana. Raha le client mpaka koba reny zao hoe mpanao opération dia raha mitena zao hoe efa 300 000 ala izy dia 225 mipakana hatramin'izay dia tsy mety ny fiangonana fa dia hoe iny ihany ny torian'zareo. Dia raha resaka ovy koa zao efa tena miakatra tena dia misy fiantraikany ao amin'ny vola miditra daholo zany le fiakaran'ny vidin'entana nefa moa tsy izay tsy mba misy fivelomana efa tsy koba sosisy eto. Zaza mbola tsy mpamokatra mbola mpiantoka angana be le vidin'ny siramamy sy voanjo. Teo amin'ny 3 taona ty fa tsy nidina mihitsy ny vidina voanjo siramamy mamay be vidina satria ny siramamy tsy mety manko le siramamy raha tsy siramamy ambilo dia leo amin'le vidina foty azo koa zay lafo le vidina. Ka ny fividiananay anazy taloha 2 alina 10 alina so izy efa 10 alina efa alina. Ianao zany raha ohatra mivatsy ianao dia nefa ianao anao lafo amin'le olona dia tsy mety nefa ianao mora koa anao dia faty antoka. Mba ahafahan'izy ireo mivelona tahaka ny olon-drehetra dia mangataka ny anarahamaso ny vidin'entana eny an-tsena ireo mpivarotra hialana amin'ny fanararaotana. Mbo mangataka izay mba hoe arahamaso ny vidin'ny siramamy ohatra tena iny zany tena misy fiantraikany be aminay mihitsy iny satria iny no tena miasa aminay isan'andro eto ny siramamy. Dia mbo mangataka amin'ny fanjakana mba hoe arahamaso kely le vidin'entana fa tena mianatra amin'ny taolana amin'ny fiakaran'ny vidin'entana raha aminay mpikarakara zao hoe manao an'ity sakafo ity dia mba manentana amin'ny fanjakana hoe mba jereo akaiky izahay ety Ambanivohitra ity satria fanaovana koba io dia tena vakoka izany io raha eto amin'ny commune rurale Talatan'ny Volonondry.
fa ho tanterahana ny zoma 7 sy sabotsy 7 ny volana meo avy zao ny vatra fampiratiana amin'ny fanomanana ny fetiny reny etsy amin'ny Magrobeoririka tsy misy ny vidim-pidirana mandritra ireo roa andro ireo ary mirary ihany koa ny vidiny entana ho hita eny an-toerana ny vola rehetra ho azony mpikarakara mandritra ny etsika dia entana anampiana ireo reny be antitra eto Antananarivo manoloana izao fahasaranana ienan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Unjalalaina ranavy manana Andomeratiana ary Mathieu Prince. Roa andro sisa dia gadona ny fotoana naovana ny varotra fampiratiana amin'ny fanomanana ny fetin-dreny atao etsy amin'ny Magrobeoririka. Ity etsika ity izay natao analana fahasahiranana ho an'ny olona rehetra hividy fanomezana ho an'ny eny. Entana maro no hita eny an-toerana toy ny akanjo, kojakoja ampiasaina amin'ny tarehy, voninkazo sy ny maro hafa. Tsy ho latsa-danja amin'ireo karazana etsika sasany natao ankalazana ny fetin-dreny ity atao etsy amin'ny Magrobeoririka ity satria dia amin'ny vidiny mirary sy takatry ny fahefa amin'ny vidiny malagasy avokoa ny entana rehetra ho hita eny an-toerana. Izy io zany dia etsika natao hoe mba ankalazana ny fetin-dreny mba tsy ho sahirana zany isika renim-pianakaviana na ianareo ray-pianakaviana zany andeha hitady fanomezana ho an'ny eny. Izy io zany tsy misy mividy mpidirana hita daholo zany ireo entana maro isan-karazany. Ny vola rehetra ho azon'ny mpikarakara amin'ny etsika dia natao hanampiana ireo reny be antitra eto Antananarivo ho fitsinjovana azy ireo amin'izao fankalazana ny fetin-dreny izao. Maro ireo reny no miaina anatin'ny fahasahiranana vokatry ny krizy maro nandalo teto amin'ny firenena, anisan'izany ny krizy nateraka ny valanaretina sy ny tsy fahampiana vokatry ny vitangany vidim-pianana amin'izao fotoana izao. Sady fanomezana fahafapo ho an'ny eny no eo koa zany izay vola rehetra azo amin'io dia hoentina zany atao fanomezana ho an'ny eny izay be antitra ankehitriny izay izy amin'io efa tsy afaka miasa, sahirana tsy mba mahazo vola ompikinapy tsy sahirana dia izay zany ny tena hoe ny vola azo rehetrarehetra zany amin'ilay stany izay tena amin'io fa mora dia mora mihitsy zany, tena hoe mora tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra zany sady mora zany no afahana manampy ireo reny izay efa tsy afaka miasa tsony ankehitriny. Tsy misy ny vidim-pidirana mandritra ny roa andro anaovana ny varotra fampiratiana. Ireo rehetra tonga manjifa ny entana eny an-toerana dia sady mandray anjara amin'ny fanampiana ny reny be antitra eto Antananarivo. Azadiny Onary eny amin'ny Magrobeoririka ny zoma 7 sy sabotsy 20 meo avy zao. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena olona 2 maty tsy tradrano tamin'ity fitrana ataona tovolahy iray atao anatin'ny sekoly ambaratonga fototra iray atao Uvalde Texas Omaly. Fantatra fa maty ihany koa ity tovolahy vororoy tamin'ity raharaha ity Andomeratiana Tokramarola. Nisehoana trangana fanafiana atao amina sekoly iray ambaratonga fototra atao Uvalde Texas Omaly. Tovolahy iray 12 taona no vororoy nanao tifitra vararaka sy tamin'ny fomba feno abibiana tsy amin'ny antony atao amin'ity sekoly ity. Vokany olona 20 maty ka mpianatra ny 9 izay manodidina ny 7 hatramin'ny 10 taona ary mpampianatra ny iray. Mbola misy olona 2 tovovavy kely 7 taona sy olona iray 19 taona miady amin'ny fahafatesana any amin'ny hopitaly raha ny tatitra nataony manampahefanana an-toerana. 30 kilometatra andrefan'ny San Antonio no misy ity sekoly ity ary ahitana mpianatra 500 eo anelanelany 5 hatramin'ny 7 taona ary saika teratany hispanika avokoa ny 900 raha ny angom-baovao nataony manampahefanana an-toerana. Raha ny vaovao hatrany dia fantatra fa ny renibeny no nokendreny mialona andehana an-tany an-tsekoly niaraka tamin'ny basy. Tranga izay ratsy sy nampalahelo indrindra tao anatin'ny taona maro izay tsy mbola fantatra ny tena antony raha ny fanazavana. Salvador Ramos no anaran'ilay tovolahy vororoy ho tomponantoka tamin'ny fitoferana ankizy-mpianatra ireto ary maty voatifitry ny mpitandro filaminana ihany koa raha ny vaovao. Ho ravitsy taoriny tranga dia nanambara ny filoha Amerikana Joe Biden fa tsy natao ho an'ny rehetra ny fampiasana fitaovam-piadiana izay mety hitarika tranga tahaka izao. Miverina araka izany ady hevitra mahakasika ny fahazona mitondra fitaovam-piadiana any Etazonia. Misaona ny firenena Amerikana ankehitriny manoloana ity tranga mampalahelo ity.
dia zay koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanany fampirahalambavao tamin'ity androanyity hisoraka ianao nanaraka izany atrafarana ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fotoanany fampirahalambavao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsara indray miseho mitondra ny lohateny hoe run all night ny sampana fampirahalambavao dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ry tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko